Eny a, rahababy antsika ranandria tonga soamatsara eto amin'ny catéchisme d'adulte izay fanarakitsika isaky ny alarobia tolakandro harivariva tapakandro hariva am'izao 5 ora zao aty misy anay amin'ny 1 ora any Madagasikara. Araky ny efa nampitaina tamintsika moa dia ny hoe misy ny karazana sondage napetraka tamintsika rehetra hoe inona ny lohahevitra na zavatra zay tiantsika ho resahana alalinina ato amin'ny catéchisme d'adulte. Dia rehefa nanao sélection aho a mijery hoe inona no hita hoe important ilaina de efa nisy vitsivitsy maromaro nosovanina ka androany zany no hisantarantsika azy anisany nisy nanontany resaka fanahy masina fa indrindrandrindra koa ny momba ny trinité ka zay nahatonga nifidy an'io lohahevitra androany io. Zany hoe ny lohahevitra antsika androany de ny hoe nahoana isika no tsy maintsy mino an'Andriamanitra miray telo zay natao hoe trinité fa tsy hoe mino an'Andriamanitra telo izay ray. Veriko nahoana antsika no tsy maintsy hino an'Andriamanitra miray telo fa tsy hoe mino an'Andriamanitra telo izay iray. Mialoha zany a dia manasa antsika hivavaka. Andriamanitro, Papa Adonai Elohim, manatona anao indray zay am'ty tolakandro ity mba hieno zay lazainao aminay. Lohahevitra faran'izay sarotra indrindra satria ny tsy ambaratelonao mihitsy no resahanay am'ty takariva ity. Ny aminao ray zanaka ary fanahy masina. Tsy efa sain'olombelona izany ary fahadalàna ho an'ny sasany aza, hoe finonom-poana aza, fanompo-tsampo ny sasany. Satria rehefa tsy takatry ny saina dia tsy maintsy ho zay no tenenina. Ka dia mangavy anao mihitsy ianao tompony no hanokatra ny saiko sy ny foko sy ny fanahy, hametraka ny teny am-bavako ary hampita izany any amin'ny olona zay mandray izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Eny a, manasa antsika ary a hanaraka ity fandaharana ity hoe nahoana no tsy maintsy mino an'Andriamanitra miray telo isika fa tsy hoe mino an'Andriamanitra telo izay ray. Anisany atao hoe hiampangany olona atsika kristianina ny hoe ianareo kristianina dia rehefa tena zohina tsy monothéiste ianareo. Raha ny marina, tsy hoe raha ny marina fa raha ny ofisialy dia misy anankitelo ny religion klasina ho monothéiste eto ambony tany, de ny fivavahana silamo, ny jodaïste ary ny kristianisme. Zay zany izy sur le plan officiel. Fa officieusement dia zao hoe na ny judaïsme na ny islamisme dia manameloka atsika kristianina ho tsy monothéiste fa hoe polythéiste fa hoe ianareo mivavaka amin'Andriamanitra anankitelo. Normal ihany zareo miteny an'izany satria ny fomba fitenantsika an'le izy kosa no mahatonga an'le olona hieritreritra an'izay. Mazana lazaintsika de mino an'Andriamanitra telo zay iray. Somary manahirana ny sofina mino an'izay le telo zay Andriamanitra telo zay iray. Fa rehefa tena zohina tsara sy alalina tsara le trinité de hoe Andriamanitra miray telo. Samy hafa zany a. Samy hafa ny hoe Andriamanitra telo zay iray, de lasa hoe mivavaka amin'Andriamanitra anankitelo zay tsika zay anankiray ihany, fa Andriamanitra tokana fa miray telo. Izay no formulation
tandrivo kokoa mino an'Andriamanitra tokana miray telo isika fa tsy hoe mino an'Andriamanitra telo izay iray zay appellation zay aloha zany a mila faretana tsara ary zay mahatonga ampelo hoe tsy maintsy ho izay no ilotsika fa raha voly anankiray dia normal atsika raha ampangainy olona ho polythéiste na mivavaka amin'Andriamanitra anankitelo. Faharoa tsara ho fantatsika fa eo anivon'ny tontolon'ny fiangonana protestante. Ny fiangonana protestante mitambatra ao daholo zany a ny luthérien, ny réformé sy ny presbytéro-synodal dia mirongatra be amin'izao tsika amin'ny teny zao a ny fironana atao hoe unitarisme zany hoe efa miabetsaka ny protestanta tsy manaiky intsony ny trinité. Zay mahatonga an-tena hoe na olona tsy maintsy mino an'Andriamanitra telo zay Andriamanitra miray telo tsika. Nahoana tsika tsy manaraka ny fironana vaovao ary zay mila fantatsika hoe misy fironana vaovao mirongatra amin'izao fotoana zao a zay atao hoe unitarisme na hoe unitarien ry zareo zay tsy manaiky intsony ny trinité fa unitarien. Ahoana zany? Zareo mitony tena ho kristianina ihany araky ny filazany fa saingy am'zareo a de Andriamanitra iray ihany fa ahoana zany filazantsika azy tsy ekeny zareo ny hoe Andriamanitra tokana fa personne telo fa nanazy zany de hoe amin'ny fototrana unitarisme de hoe ao aminy Andriamanitra de anankiray ihany fa Jesosy aminy de olombelona fotsiny ihany ary izy ny olombelona tena akaiky an'Andriamanitra ray fa tsy Andriamanitra. De ny fanahy masina indray a dia ao amin'Andriamanitra zany hoe fanahin'Andriamanitra sy ao am' Jesosy fa tsy personne mitokana fahatelo. Ao a Andriamanitra zany de anankiray ihany de Andriamanitra ray fa Jesosy no olona akaiky any ray indrindra ary ny fanahy masina dia fanahy miasa ao am' ray sy ny zanaka fa tsy personne mitokana. Eo zany a ny fampianaran'ny unitarien tsy andany fotoana lava amin'iny a fa tsy zay no mamaiky andro any fa ny problématika zay mila vahana de zao hoe ahoana ny fahazahoantsika le tena hoe personne mahatonga an'le olona diso filaza hoe Andriamanitra telo zare de satria diso fandray tsika ny sensiny atao hoe personne hoe personne anankitelo satria ny fomba hanakaratsika azy de lasa amina toe-tsaina manao atao hoe mialatsiny afa manana fangaro teny vahiny satria misy terme théolojika tsy voadikako mihitsy amin'ny teny malagasy dia miezaka atsika manakatra mamaritra an'Andriamanitra miainga avy amin'ny réalité-tsika olombelona ka antsika raha voatsiny hoe personne de olona zay no anaty saintsika olona zany hoe manana famaritana anthropomorphique atsika zany hoe faritatsika miainga avy amin'ny réalité-tsika ny fahazahoantsika ny hevitry ny teny hoe personne. Raha vao miteny hoe personne zany dia tsy olombelona andresana zany tsy hoe olona inona ny sensin'le hoe personne. De andeo jerentsika avy aiza ny azahoana le voambolana personne io dia famaritana amin'ny teny latina hoe persona. Le persona io rehefa ratsarasaina de hoe per per se una pers e una amin'ny teny latina. Le una zany eninareo am'zany hoe una de hoe manambara zavatra anankiray manambara unité. Ny une de manambara unité tsy manambara chiffre. Eo ny problème tsika. Tsika zany miezaka manakatra hoe telo zay ray aza mampiasa chiffre mihitsy fa manazava trinité. Le hoe une unité no resahanao ambadika zany. De le hoe per se de manambara distinction fanavahana na unité fanavahana ao anatina unité anankiray. Noho zany ny teny hoe personne dia
anehoana hoe anehoana ny fizian'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra c'est un être de relation. Ianao zao raha miteny hoe personne dia misy fifandraisana, manambara relation zany. Zay no ambadiky ny hoe personne. Ka si ahoana zany hoe Dieu est nécessairement relationnel. Andriamanitra dia tsy afaka ny ho miolon'olona irery fa amaha Andriamanitra azy, amaha fitiavana azy dia izy mila fifandraisana. Zay mihitsy le toetran'Andriamanitra. Dieu, c'est un Dieu de relation. Dieu ne peut pas être seul parce qu'il est amour. C'est un être de relation. Tena ao anatin'ny fizian'Andriamanitra, ao amin'ny maha-izy azy an'Andriamanitra misy zay le être relationnel zay, amin'ny maha-izy azy sy amin'ny fifandraisany amintsika. Zany hoe amin'ny tenany dia misy an'izay mouvement de relation zay ao amin'Andriamanitra. Ce qui veut dire, raha vao misy an'izay mouvement de relation zay ao amin'Andriamanitra, dia tsy possible Andriamanitra ho seul, fa tsy maintsy misy personne telo. Satria inona ny antony? Zay le mouvement trinitaire zay mihitsy no maha-Andriamanitra amin'Andriamanitra. Raha miteny tsika Andriamanitra dia fitiavana. Dieu est amour. Ahoana fisehoana zany amour zany? Relation. Ao izy Jesosy ny ray dia tia ny zanaka ary ny zanaka dia tia ny ray. Zay mihitsy ilay essence n'Andriamanitra, fizian'Andriamanitra. Fa raha ohatra izy ka hoe tokana fotsiny ihany dia c'est plus un Dieu, c'est devenu une idole. C'est quoi une idole? Zavatra mipetraka rereo dia tsy misy relation, tsy misy fifandraisana ao aminy. Ary zay ny antony nahatonga an'Andriamanitra nahary antsika olombelona. Zareo tsara rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra dia zay dia nohariny araka ny endriny. Satria nahoana? Dieu a besoin d'un vis-à-vis. Vis-à-vis zany hoe mila olona mifanatrika aminy. Nohariny aloha ho vis-à-vis an'Andriamanitra. Satria zay mihitsy Andriamanitra. Ao amin'ny trinité Andriamanitra, ny zanaka vis-à-vis ny ray, ny ray vis-à-vis ny zanaka, ny fanahy masina vis-à-vis ny ray. Satria zay mihitsy Andriamanitra. C'est un Dieu en mouvement perpétuel entre les trois personnes. C'est pas un Dieu figé, ce n'est pas un Dieu statique, c'est un Dieu qui bouge en permanence entre les trois personnes. Fa tsy hoe Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandrenany dia eo izy dia miandry ny olona hiakoka eo aminy. C'est un Dieu en mouvement. Zay maha personne azy. Azonareo amizay ka madika le personne dia hoe être relationnel. Raha miteny hoe personne ianao amin'ny mialaty fa tsy hoe mampianatra frantsay, fa raha vao miresaka ianao inona samihafa natao hoe gens et personne. Ce ne sont que des gens, zany hoe olona fotsiny dia tsy misy valeurany. Fa c'est une personne. Dika les personnes, c'est un être relationnel. Les personnes dia être relationnel. Karaha tenena zany hoe personne telo dia c'est un Dieu de relation. Izay no antony namoron'Andriamanitra ny olombelona, mba hahatonga ny olombelona ho vis-à-vis an'Andriamanitra. Asa raha tsapanareo ny dika valeur zany hoe vis-à-vis zany. Ianao zao raha ho an'ny manambady dia hoe ny vadinao no vis-à-vis anao. Ton mari ou ton épouse est ton vis-à-vis, est ton semblable. Tu as besoin de cette personne pour cette relation. L'être humain a été créé pour être un être social, un être de relation. Pourquoi? Parce que Zénis, c'est un Dieu de relation. Donc, il ne peut pas être seul. C'est pour cela qu'il y a trois personnes en Dieu, puisque c'est un Dieu de relation. Andriamanitra ny fifandraisana, Andriamanitra si statique, Andriamanitra si figé, fa Andriamanitra mietsika, Andriamanitra velona. Zay no antony matrinité azy. Raha vao tsy trinité ny Andriamanitsika dia Andriamanitra maty izy zay. Mitovy amin'ny sampy, mitovy amin'ny idole. Tanareo ny idole, eo izy dia tsy mietsika eo, dia ny olona no mila miezaka. Tanareo tsara fa mampisampy ny olona. Andao tsika ho any hamonjy tendrombohitra ry anana hiakoka any. Tsisy relation.
tsy manana relation amin'Andriamanitra ianao fa amin'io Andriamanitra ianao fa relation de soumission zany hoe ianao zany a eo ambanin'ny koloniany na raha vao tsy manaraka ny tena ianao dia miolana ny tendanao raha vao mihinana fady ianao dia miodina ny tendanao fa natsika ny Andriamantsika c'est un Dieu qui veut entrer en relation avec sa création ary izay maha relationnel n'Andriamanitra zay ndrindra izay no maha trinitaire azy donc zany a tsy azonao sarahana amin'ny identité an'Andriamanitra misy ny maha trinitaire azy satria raha zay Andriamanitra tsy amour Dieu est amour parce qu'il est trinitaire et Dieu est trinitaire c'est pour cela qu'il est amour satria c'est un Dieu de relation le Père aime le Fils aime le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit nous amène à Christ tanareo zay le mouvement zay ohatra misy cercle filaza koa hoe cercle trinitaire tsy zany mamaiky ry Corinne hoe iza no dika teny fa ny important amintsika le foto-kevitra ara-théologie no resantsika hoe être relationnel Andriamanitra miray telo iaho fa tsy Andriamanitra telo zay iray ahoana ny ahafahantsika micomprendre tsara an'io fanazavana io andeha sokafiny baibolinareo amin'ny Deutéronomie toko 4 mba sorato kely eo an'izay efa zatra manao an'izay Deutéronomie toko 4 andininy 4 ka hatramin'ny 5 Deutéronomie toko 4 andininy 4 sy 5 Deutéronomie toko 4 andininy 4 sy 5 amin'ny anaran'i Jesosy mienoa ry Israely Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany Jehova Andriamanitra dia iray ihany ary tiava any Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra averiko indray tiava any Jehova Andriamanitra ao Jehova Andriamanitra dia iray ihany ahoana ny dikateny io amin'ny dikateny littéral raha jerena avy amin'ny teny hébreu amin'ny baiboly hébreu Deutéronomie 6:4 io de zao ny fomba handikany azy amin'ny teny hébreu avy amin'ny dikateny ara-bakiteny na littéral zao ny voalaza zao amin'ny teny français nanaovako azy écoute Israël le Seigneur nos dieux avec X eno tsara dikateny ara-bakiteny ho iaho avy amin'ny teny hébreu écoute Israël le Seigneur nos dieux le Seigneur un averiko vakiteny miazana tsara atsika satria mianatra Deutéronomie 6:4 eo no ahitantsika sady le hoe Andriamanitra tokana fa personne telo Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany daholo izy amin'ny teny français écoute Israël le Seigneur nos dieux D-I-E-U-X le Seigneur nos dieux le Seigneur un raha diko amin'ny teny malagasy dia zao hoe mienory Israely fa ny tompo ireo tompo Andriamanitsika fa izy tsy miteny hoe ny tompo Andriamanitsika dikateny ara-bakiteny ho iaho avy amin'ny teny hébreu ireo tompo Andriamanitsika dia tompo iray ihany ahoana zany grammaticalement parlant zany c'est faux c'est correct tsy mitombina zany averiko indray mienory Israely ireo tompo Andriamanitsika dia tompo iray ihany écoute Israël le Seigneur nos dieux le Seigneur un ampiko ihany Genesis toko voalohany dia zao mianatra atsika andiny voalohany tamy voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany io verset voalohany io
tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany amin'ny teny frantsay au commencement dia ny dikateny rehetrarehetra misy hatramin'izao na ny dikateny malagasy na ny dikateny frantsay dia tonga dia nanao hitsin-dalana nanao hoe Andriamanitra dia iray ihany. Andriamanitra azafady nahary ny lanitra sy ny tany amin'ny teny frantsay dia hoe au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Fa raha ohatra ka raisina avy amin'ny baiboly hébreu zay nandikanan'izy io arabaky teny zany dia zao tena izy hoe tamin'ny voalohany ireo Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany. Amin'ny teny frantsay au commencement les dieux créa le ciel et la terre. Grammaticalement parlant tsy mitombony zany satria tsy maintsy misacorde le sujet sy ny verbe. Nahoana no les dieux no sujet nefa ny verbe singulier. Fanahinin'ny mpanoratra mihitsy zany ilazana hoe tokana fa maro personne ao aminy. Tsy miteny Andriamanitra telo, Andriamanitra tokana fa misy personne anankitelo ao aminy. Zay le tiana lazaina eto hoe mianora Israely ireo tompo Andriamanitra ao dia tompo iray ihany. Zany hoe ny tompo zany dia un aloha, zay izy vao unique. Arao tsara, ny tompo aloha dia un iray ihany, zay izy vao tokana. Eno tsara, ny tompo dia iray ihany aloha, zay vao tokana. Tsy mitovy ny iray sy ny tokana. Un et unique. Iray sy tokana. Le un na le iray dia hoe indivisible, tsy azo sarahana, tsy azo samatsapahana. Zany hoe le personne anankitelo zany tsy azo sarahana fa zavatra anankiray raha vao mikasika an'iray aloha dia tonga dia tsy maintsy miresaka ny zanaka ary tsy maintsy miresaka ny fanahy masina. Raha vao miresaka ny fanahy masina anao dia tsy afaka resanao mitokana ny fanahy masina fa tsy maintsy miaraka amin'ny zanaka sy ny ray. Raha vao miresaka ny Jesosy anao dia tsy azo resana mitokana Jesosy fa tsy maintsy miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina. Zay le maha iray ihany azy, zay le maha un azy, zay le maha iray azy. Le iray zany tsy chiffre fa le iray dia unité. Unité anankiray zany hoe zavatra anankiray mitambatra. Donc zany raha miteny hoe mivavaka amin'Andriamanitra tokana isika dia miteny hoe mivavaka amin'Andriamanitra manana firaisana ao aminy. Ao. Dia avy eo zay izy vao tokana. Raha atao amin'ny teny frantsay zany hoe de l'unité des personnes vers l'unicité de Dieu. De l'unité vers l'unicité. Donc le resaka hoe Andriamanitra dia ray ihany dia c'est pas une question de nombre. Tsy resaka chiffre fa miresaka unité. Miresaka unicité zany hoe tsy misy toazy, il est unique. Resaka superlatif zany. Hoe tsy misy toanao ary zay mahatonga ny mpanao salamo manao hoe iza no Andriamanitra tahaka anao, zany hoe Dieu est unique. Le unique tsy chiffre fa le unique dia hoe tsy misy mihoatra no izy. Satria nahoana iray tsy azo zaraina izy na dia personne telo. Tsy fahita zany. Tsy ho hitanao mihitsy zany hoe personne anankitelo tsy azo zaraina ao anatin'Andriamanitra anankiray, zay no mahatokana azy. Indivisible, indissociable. Tsy azonao sarahana. Zay a. Ka idirako toizako amin'izay izy ny tsindriana ao anatin'izay zany a rehefa tsy azo sarahana le personne telo, ray zanaka le fanahy masina dia zao lay fifandraisan'izy telo ireo a misy fiantraikany mivantana aty amin'ny finoantsika. Les relations amin'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia misy impact direct amin'ny finoako sy ny fiainako maha-kristianina. Ndeha vakintsika Hébreu toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo. Hébreu toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo. Hébreu toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo.
Hebreo toko voalohany mandeha ny faharoa sy fahatelo ny anaran'i Jesosy. Dia am'izao andro farany izao kosa, dia am'izao andro farany izao kosa no nampiteneniny tamintsika ny zanany, izay voatendriny ho mpandovany zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao. Eno tsara, eno tsara. Izy ny zanaka eto zany. Izy no famirapirata ny voninahitry ny endriky ny tenany indrindra, ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, ary rehefa nanao fanadiovana hahafaka ny fahotana izy, dia mipetraka eo an-tanana kavanany lehibe any amin'ny avo. Inona lazainy eto? Kristy no endriky ny tenany ray. Le Fils est le visage du Père. Tsy afaka nahafantatra ny raitsika raha tsy Jesosy. Izy no endrik'Andriamanitra. Ary zay le hoe Kristy endrik'Andriamanitra fa isika natao araky ny endrik'Andriamanitra. Samy hafa tsika. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais le Christ est l'image de Dieu. J'ai les nuances. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Par contre, Jésus est l'image de Dieu. Raha comme teny malagasy de hoe Kristy no endrik'Andriamanitra ty amintsika. Kristy no ahafahantsika mahafantatra ny ray satria izy no manome endrika an'Andriamanitra. Noho zany aka lazaiko hoe tamin'ny ho anareo zay nanaraka ny ina moa le fandarana sahaza io hoe ny finoana tompoko a tsy resaka savoir fa resaka croire. Izao ny fiainana mandrakizay Jaona 7:10. Izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy zay ranao. Zany hoe tsy ahafantatra an'Andriamanitra ray mihitsy ianao raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany satria Jesosy lay endriky ny ray. Ary le mahafantatra eto isika dia ahoana? Connaître, co-relation, dia aveo naître. Zany hoe manambara relation, manambara fifandraisana zany. Satria ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no ahafantaranao azy. Asa raha tadidina miverina ho azy lay fanambarantenan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra. Zaho zay izy hatretraika ao mandrakizay. Amin'ny teny frantsay, je suis celui qui serait. De ho zaho hoe raha te hafantatra anahy ianao ry Mosesy hozy Jehova. Satria Mosesy te hantany hoe iza moa ianao Andriamanitra. Tsy ho fantatrao mihitsy aho. Fa raha te hafantatra ahy ianao dia zao andao hiaraka amiko any Egypta hanafaka zanak'Israely. Eny am-pandehanana iny ianao no fantatrao hoe izaho. Zay le hoe je suis celui qui serait. Ho fantatrao ianao rehefa miaraka amiko eny foana ianao. Zany hoe ny fahafantarantsika an'Andriamanitra dia miainga amin'ny fifandraisantsika aminy. Miainga avy amina relation fa tsy miainga avy amina savoir. Noho zany ny finoantsika an'Andriamanitra zany dia finoana en devenir foana fa tsy finoana statique. Tsy finoana mipetraka fotsiny amin'izao fa en devenir zany hoe arakaraky ny arahanao aminy, arakaraky ny andofonao miaraka aminy no ahafantaranao azy. Aza manofa atoandro mihitsy ianao hoe za aloha mila mahafantatra tsara an'Andriamanitra zay aho vao hanaraka azy. Tsy ahafantatra azy mihitsy ianao. Satria ny Andriamantsika dia c'est un Dieu de relation. C'est pas un Dieu figé dans une définition hoe Andriamanitra dia zao. Raha vao ianao mamaritra an'Andriamanitra amin'ny famaritanao hoe Andriamanitra dia 2 points zao, premier tiré, deuxième tiré, dia manao an'Andriamanitra ho sampy ianao zay. Satria feranao Andriamanitra, faritanao Andriamanitra. Andriamanitra tsy azo faritana. Fa Andriamanitra manambara tena misambatan'olona. Ny fomba fanambaran'Andriamanitra tena amiko tsy ataony aminao. Ka ny fiarahako aminy no afantarako azy mba tonga amin'ny teny hoe Andriamanitro ianao. Tompoko ianao. Satria misy relation zay. Fa tsy hoe Andriamanitra fotsiny na hoe tompo fa tompoko. Tompoko izy aloha zay vao tompo. Andriamanitro zay vao Andriamanitra. Azonareo ve le nuance? Tompoko aloha. Raha tsy tompoko izy
tsy fantatra hoe iza ny tompo raha tsy andriamanitro izy tsy fantatra hoe iza le andriamanitra zany hoe ny famaritanao an'andriamanitra dia miankina amin'ny firaisanao aminy no hamaritana hoe iza izy ka raha miteny anao zao hoe raha miteny hoe mahafantatra an'andriamanitra ve anao dia za tsy miteny aminao hoe mianatra katesisy ve anao mianatra sekolelady ve anao mianatra confirmation ve anao fa zao hoe mahafantatra an'andriamanitra ve anao manana relation aminy ve anao izay relationao am'izay no izy aveo no manambara-tena aminao hoe iza aho zanako fa tsy ho fantatrao fotsiny am'izao zany izy zay le andriamantsika satria notre Dieu c'est un Dieu de relation zay le matrinitaire azy misy mouvement ao ana ary raha matsikaritra nareo misoratra masina le andriamanitra dia andriamanitra mandeha foana ohatrany hoe mandeha tongotra jereo tsara genesis a rehefa tonga ny tolakandro dia indro andriamanitra mitsangatsangana ao amin'ny saha jereo tsara définition mahavariana misoratra masina hoe andriamanitra mandeha tongotra raha matsikaritra nareo dia c'est un Dieu qui marche c'est un Dieu qui bouge c'est jamais un Dieu qui reste assis jamais tsy andriamanitra mipetraka fa andriamanitra mandeha ary andriamanitra manao an'izao ary andriamanitra dia mitsangatsangana atao amin'ny saha ary rehefa nanota damaseva dia ino andriamanitra nandeha andriamanitra no mandeha mitady azy aiza ianao ry an-tany jereo tsara koa tamin'ny androny mosesy izaho ialoha lalana anareo andriamanitra miaraka amin'ny zanak'israely tahaka ny andry afo eo aloha mandeha ary tahaka ny andry rahona eo aloha mandeha andriamanitra miseho amin'ny endriky ny anjely dia andriamanitra mitaritafitra zay le hoe avec Sebahot andriamanitra mitaritafika ny lanitra c'est un Dieu qui marche avec son peuple andriamanitra miara-mamindra amitsika ary zay mahatonga Jesosy hoe Immanuela amitsika andriamanitra izay mahatonga Jesosy ny teny hoe ny ten'andriamanitra manao hoe indreo momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga fatapera zao tao zao le momba indreo miaraka aminao indreo miara-mamindra aminao raha tsy miara-mamindra amiko ianao tsy ho fantatrao aho ary raha tsy ho fantatrao aho dia overy ianao izay le izy izay mahatrinitaire azy zay mahatonga hoe tsy maintsy mino ny mahatrinité azy tsika satria raha tsy zay tsika tsy mahalala hoe ahoana ny fifandraisako aminy noho zany ny religion rehetrarehetra na ny teolojia rehetrarehetra na ny teolojiana miezaka manazava an'andriamanitra amin'ny famaritana dogmatika sy teolozika dia mametraka an'andriamanitra anaty boaty mametra an'andriamanitra ao anatina lasitra andriamanitra tsy azonao faritana tompoko andriamanitra tsy azonao atao ao anatina éprouvette ka étudienao ny amin'ny laboratoire andriamanitra dia mihoatra noho zay eritreretinao efa nisy fotoana teto nilaza hoe misy le atao hoe théologie apophatique na hoe théologie négative ina le théologie apophatique na le théologie négative dia zao hoe andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny famaritana ara-teolojia zay ataonao ary zany dia mitodika antsika mpanao teolojia rehetrarehetra mila manana fanetretena isika nanao teolojia fa andriamanitra tsy azontsika faritana satria raha vao mita faritana dia feranao izy fa ny andriamantsika c'est un Dieu qui nous invite hoe ao aloha Jesosy rehefa niantso ny mpianatra izy avy manaraha niantso any Levy izy eo ampanisana vola i Levy manaraha zay ny andriamantsika c'est un Dieu qui marche c'est un Dieu qui marche miaraka aminy zay ny izy fa tsy andriamanitra mipetraka eo dia miandy manatona azy eo tsika dia iny tsika manao zay tokony ho atao rehetrarehetra tsy zay le izy donc jerentsika hainareo ngamba jaona toko faefatra amby folo andiny faheniny ina le jaona toko efatra amby folo andiny faheniny zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana je suis le chemin la vérité et la vie jereo tsara zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana jaona 14:6 amin'ny teny frantsay je suis le chemin la vérité et la vie mahafinaritra be ty le vérité zany tsy misy olona manana vérité sy hoe tsy azonao tazominao zany hoe vérité za manana vérité hoe zao natao hoe marina non le vérité dia c'est un chemin je suis le chemin de jereo tsara fa eo anelanelan le vérité chemin dia ato amin'ny ilany la vie zany vie zany nga azonao la vie zany nga azonao tazomina
Non, la vie, c'est quelque chose qui bouge. La vie, c'est quelque chose qui est animé. Tsy azonao ferana. Le chemin zany lalana. Dikan'izay zany raha te hazo an'ilay vérité an'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy en chemin. Je suis le chemin. Tu dois être en chemin, en route. Raha te hazo an'ilay vérité. Fa tsy possible hoe za manana vérité absolue dia tonga dia efa ananako ny fahamarinana feno momba an'Andriamanitra. Zaho zany raha manana tombontsoa zafin'andro alika dia tsy manana fahamarinana feno momba an'Andriamanitra. Fa je suis toujours en chemin. Mianatra amin'ny isan'andro aho. Isan'andro aho dia ampianarina hoe iza izy. Ary zay ny mahatsara an'Andriamanitra satria raha hitretika Andriamanitra voafaritra dia zao tonga dia mora aminay hoe asika Andriamanitra le zao dia faiko sanjay Andriamanitra dia point barre. Fa découvrir an'Andriamanitra foana isan'andro. Ampianarina hoe iza izy. Ninona ampianarina tany amin'ny sekolalady, nampianarina tany amin'ny confirmation, nampianarina tany amin'ny piombana mpiandry, nampianarina tany amin'ny fianarana pasteur dia plaque manondro fotsiny hoe iny lalana dia anjaranao mandeha amin'ilay lalana. Fa eny amin'ny lalana eny ianao no hianatra. Mpianatra Jesosy zay mampianatra Jesosy asika. Ampianariny ny maizy azy. Misy mopera anankiray tena mahafinaritra any Egypte. Anisan'ny manaraka ny fampianarana izy io za zao koa manaraka fampianarana zay ataony olona sao dia verinareo hoe za mampianatra dia za ihany no tompony fahalalana tsy tompony fa mianatra koa. Mopera anankiray atao hoe Henri Boulade. Henri Boulade, mopera any Egypte izy ity zay tena akaiky ny foko misy. Dia zao no zavatra nazavainy mopera Henri Boulade. Ao amin'ny dogme katolika ozy izy momba ny trinité. Ianareo zao fa miresaka gaga nareo hoe za pastora dia nahoana za miresaka katolika. Zay le izy hoe tsy misy olona manana détenir ny vérité absolue. Fa misy zarazarain'Andriamanitra izy dia manaiky zao hoe ao amin'ny théologie katolika zao manana harena be zareo miresaka trinité fanazavana trinité hoe io raha vao miresaka trinité io zany dia miala tsiny atao fa mampiasa voambolana teknika indray dia miresaka ny atao hoe péricorèse. Péricorèse P-E-R-I-C-H-O-R-E-S-E. Péricorèse. P-E-R-I-C-H-O-R-E-S-E. Péricorèse. Io avy amin'io raha rasarasiana zany le terme hoe péricorèse io izy Henri Boulade amin'ny fampianarana momba ny trinité dia avy amin'io nazahoana le teny hoe corèse. Io corèse io nazahoana le hoe chorégraphie. Ina le chorégraphie di danse. Dia rehefa miresaka trinité ozy izy Henri Boulade amin'ny fampianarana katolika dia ny zavatra tsikaritra ao dia on montre un Dieu qui danse. Mety mahafafa misofonareo mainao zany. La danse trinitaire. Un Dieu qui bouge. Zay le dikan'le izy. Un Dieu en mouvement. Ary na avariana efa nanana intuition na tsikaritra leo zareo hindou na ny fivavahana hindouisme mivavaka amin'ilay Andriamanitra atao hoe Shiva, S-H-I-V-A. Amin'ny fivavahana hindou misy an'ilay Andriamanitra Shiva, ilay mandihy, ilay Andriamanitra Shiva miaraka amin'ny tanana be fa vatana anankiray. Zany hoe efa nisy intuition ihany zany tany amin'ny fivavahana hafa hoe ity Andriamanitra ity rehefa nazoina Andriamanitra tokana fa misy persona maro. Fa tsy tena feno moa ny fahalalany azy. Fa fivavahana natoraly ny azy. Fa ty amintsika le izy ny mazava tsara ty amin'ny kristianisme hoe aikaia ilay letreretiny hindou hoe Shiva io dia tsy iza fa ny Andriamanitra tokana miray telo. Ka le hoe péricorèse zany dia hoe la danse trinitaire, le mouvement eo amin'ny ray sy zanaka ary fanahy masina. Ho anareo zay mahita amin'ny ziogan'ny pastora ho amin'ny fiangonana luteranina sy ny fiangonana FJKM dia hitanareo amin'ny zioga le lamba apetraky ny paster eto amin'ny robe pastoraly iny dia misy motif. Za zao manana motif ohatrany hoe cercle anankitelo raha natsikaritra nareo. Normalement tokony ho nalaiko teto izy mba ho hitanareo fa ho ataoko sary miala tsiny mivantana moa tsika zao dia ohatr'izao le sary symbole ny trinité. Hitanareo ty
Autre izy, io le péricorèse, io la danse trinitaire, un Dieu qui bouge en lui-même avec les trois. Io symbole en trinité io raha mahitan'io nareo amin'ny robe pastorale dia misy an'ilay cercle anankitelo mifampiditra. Io relation io le atao hoe péricorèse. Io le atao hoe la danse trinitaire, ilay mouvement le personne anankitelo tsy afaka misaraka fa anankiray ihany dia ny fietsehan'izy telo reo no mahatonga fiainana aty amintsika. Raha vao tsy mifandray zany izy telo ka tsy mietsika dia maty isika. Zay mahatonga antsika tsy maintsy mino an'Andriamanitra telo, tsy maintsy mino an'ilay Andriamanitra amiray telo. Ka ny Andriamanitsika zany tsy Andriamanitra tsy metsika ohatry ny Andriamanitra ny sampy, zareo ny Andriamanitra ny sampy dia ohatry ny sary vongana aveo. Tsy mitovy amin'ny moloka. Moloka le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia tompoina. Tsy Andriamanitra mipetraka amin'ny seza. C'est un Dieu qui bouge, c'est un Dieu pétillant, c'est un Dieu plein de vie. Zay le Andriamanitsika. Ao amin'izao izy mba avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be tellement zany le fifandraisan'izy telo matanjaka ka vokatra zay le fifandraisan'izy telo zay no manome antsika fiainana mandrakizay. Ary ny tena mahavariana sy mahafinaritra amin'izy ity dia zao tsy lay ohatra hoe filazako azy hoe tsy lay Andriamanitra tsy mihetsika fa Andriamanitra manatona. Aza adino fa ny Andriamanitra ny kristianina ihany, eto dia tsy milaza hoe ny Andriamanitra ny kristianina, ny Andriamanitra ny mpino ihany no milaza hoe ny Andriamanitrantsika no manatona ny mpanota. Ny Andriamanitra misy rehetrarehetra eto ambony tany dia ilay mpanota no manatona an'ilay Andriamanitra. Zay daholo. Ny fivavahana misy rehetrarehetra eto ambony tany, na silamo io, na bodista io, na hindoista io, na fanontolo-tsampy io, na ino na ino, dia ianao no tsy maintsy manatona azy, ianao no tsy maintsy manao ezaka hanatona azy. Fa ny Andriamanitsika dia izy no manatona atsika satria zay le maha trinitaire azy. C'est un Dieu qui bouge, c'est un Dieu qui marche, c'est un Dieu qui avance. No zany io Andriamanitra io tsy azonao idina ao anatina cage, pardon. Tsy azonao ferana amin'ny sainao hoe io Andriamanitra io amiko dia ohatr'izao, tsy azonao ferana arak'izay. Ny monothéisme silamo zao ohatra dia monothéisme exclusiviste. Zany hoe izy dia tsy te hitambatambatra amin'ny olona zany. Masina ery izy, mitokana ery izy dia mifampikasokasoka amin'ny olona. Fa ny monothéisme kristianina dia Andriamanitra manatona ny olona ary miaina miaraka amin'ny olona. Zay no tena harena ngeza-be ao antsika. Ary zay no mahatonga le hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Satria nahoana? Satria le Andriamanitsika dia Andriamanitra manatona, noho izany ny zanak'Andriamanitra koa dia Andriamanitra manatona ny olona. Matoa Andriamanitra miteny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao satria izy mihitsy ohatr'izay. Izy mihitsy no manatona, izy mihitsy no mihetsika. Izay ny mahafitiavana azy. Ny mahafitiavana an'Andriamanitra dia satria Andriamanitra mihetsika izy, Andriamanitra manatona izy. Raha mijery ianao ny tantaran'ny famoronana, io moa no itovizan'ny religion anankitelo, ny silamo, ny kristianina ary ny judaiste. Samy teny hoe samy mpahary ireo, fa tsy mitovy ny fikendrena amin'ny famoronana amin'ireo fivavahana anankitelo ireo. Samy teny hoe zanahary, samy teny hoe mpahary, fa tsy mitovy ny finalité an'ilay famoronana. Isika zao raha maro zavatra, ianao zao raha manamboatra zavatra, ohatra ianao manamboatra trano, ataonao ina ny trano? Manamboatra trano ianao satria ianao mila tafo ambony lohanao, ianao zany mila trano hipetrahana.
ianao a miasa satria ianao mila fivelomana zany hoe ianao zany matoa manamboatra zavatra na micrée zavatra de satria ilainao le izy fa Andriamanitra raha nahary ny lanitra sy ny tany tsy ho anazy tsy mila ninino izy pourquoi il a créé ho an'ny olona fa ny Andriamanitra rehetra ny finoana hafa rehetra na silamo io na hindoisme io na animiste io de zao noforonony ny zavatra rehetra ahatonga anao hiakohoka eo aminy zany hoe misy besoin zany le Andriamanitra hoe ianao tsy maintsy miakohoka amiko ianao tsy maintsy mireconnaître fa Andriamanitra rehefa nahary an'io rehetra io tsy mitady tambiny mihitsy izy ho azy zay le hoe Andriamanitra mamposaka ny rano ny rano ny masoandro amy ratsy fanahy sy ny tsara fanahy omeny daholo ane na re olona tsy miakohoka aminy fa amin'ny finoana hafa matoa ianao lohariny de tsy maintsy miakohoka aminy ianao ny Andriamanitsika tsy mitatry fiankofana fa ny fiankofantsika eo anatrehany dia mariky ny fankasitrahantsika raha ianao no teanao an'izay de raisiny atanandroa fa tsy fepetra takian'Andriamanitra amitsika mba hahafahany manao zavatra ao ka lay mouvement misy eo am'ilay trinité eo iaho dia ahatonga atsika hidioka ny fitiavan'Andriamanitra ho atsika daholo nanaovany an'izany fa raha vao tsy zay Andriamanitra raha vao tsy Andriamanitra miray telo zany hoe Andriamanitra misy fifandraisana eo amy samy izy telo de lasa sampy izy misy fotoana nanao statut misy tafitohina taminareo mpanaraka ny pejy hoe mavoatsika ho lasa avadikitsika ho sampy Andriamanitra Andriamanitra tsy sampy fa Andriamanitra inona mahasamihafa an'izany ny sampy tompoko dia tsy mihetsika ny sampy tompoko dia immobile ny sampy tompoko dia ianao no mila manatona azy ny sampy tompoko dia ianao mila manampitamby azy mba azahoanao ny fitahiana fa ny Andriamanitra dia izy no mihetsika izy no manatona izy no mitahy na izay tsy tia azy aza de tahiny na izay tsy mivavaka aminy aza de omeny hatramy bozaka aza ozy izy de karakarain'Andriamanitra maraina atoandro hariva zay ny teny Jesosy jereo izy ny voninkazo any an-tsaha tsy mba mitafina ny ray am'ireny Solomona teo voninahiny nefa karakarain'Andriamanitra isan'andro donc zay no maha Andriamanitra azy fa tsy mahasampy azy aza vadika ho sampy Andriamanitra dia izay no fampianarana tiako zay anareo androany fantatro fa sarotra ty resaka trinité ty nefa tsy maintsy no resantsika de reto misy andiny soratra masina vitsivitsy alohan'ny isarahantsika mba raiso zay ovakiko ihany koa angambany ovakiko mihitsy mba ho famitinana sy ho famehezana zay voalaza rehetra ny voalohany dia eo amy Luka toko fahatelo andiny faha raiky amby roapolo roa amby roapolo Luc 3 21 à 22 Jaona toko voalohany ny andiny fahavalo ambin'ny folo Jaona toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo Jean 1 18 Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy Jean 14 8 à 9 ary Luka toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo Luc 1 35 averiko Luka toko fahatelo andiny faha raiky amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny faharoa Jaona toko voalohany ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo ny fahatelo Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahavalo sy fahasivy Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy ary farany Luka toko voalohany ny andiny fahadimy amby telopolo andeha ovakitsika tsirairay ireo Luka 3 21 à 22 amin'ny anaran'i Jesosy Luka 3 21 à 22 ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesosy koa efa natao batisa sy nivavaka dia nisokatra ny lanitra
ary ny fanahy masina nidina teo amboniny ka ny endriny de tahaka ny voromalala ary nisy feo ary tany an-dranitra manao hoe ianao no zanako malalako ianao no sitrako zareo tsara le mouvement jesosy natao batisa misokatra ny lanitra teny andriamanitra ray le feo ary aveo fanahy masina nidina teo tanareo le mouvement un dieu qui bouge un dieu qui vient ary io andriamanitra io tonga manatona anjaona mpanao batisa mba azonareo ady-saina be hoe lay andriamanitra miray telo tonga miondrika eo alohany jaona mpanao batisa makarary andobe mieritreritra an'izany a tsy fahita zany hoe andriamanitra andeha andongalika ao anatrehany olombelona blasphème zany fa izany ny andriamanitsika de ozy izy hoe ekeo ihany aloha ankehitriny mba hatanteraka ny teny fikasana c'est un dieu qui descend de son trône andriamanitra miala eo amin'ny seza fiandrianany andriamanitra midina eto am'izao tontolo zao andriamanitra mietry hatrany amin'ny fahafatesana ary andriamanitra manaiky ny fandaminana zay natao aminy na dia tompo aza izay le andriamanitra mietsika izay dia ahitantsika hoe iza izy aive zany andriamanitra e fa raha ohatra izy andriamanitra tsy mietsika teo amin'ny sezany teo fotsiny fa tany an-danitra tany any de ny tompon'ny anjely tany de tsika teto de niandry fotsiny teo tsy alalan'andriamanitra mihitsika fa izy mihitsy no nietsika miala amin'ny sezany midina tia de nanao zany rehetrarehetra zay le latsaka atao zay le danse trinitaire tadidio foana le péricorèse la danse trinitaire aza mieritreritra hoe danse mandia fa le mouvement zao la toko voalohany andeny fa valo ambe folo Jean 1:18 amin'ny anaran'i Jesosy zao no toko voalohany fa valo ambe folo tsy nisy nahita an'andriamanitra na ovila fa ny zanaka lahy tokana izay ao atratrany ray izy no namambara azy ny zanaka zay tao atratrany ray zany hoe tao amin'ny ray no nivoaka zay mahazanaka an Jesosy elo tsara ny mahazanaka an Jesosy tsy hoe zanaka naterany io masy ny mahatonga ny silamo tsy nino an Jesosy ho andriamanitra satria hoe zany andriamanitra zany ozy izy tsy miteraka ce qui est vrai effectivement marina anany zareo fa tsy azony zareo dikan'le hoe zanaka de zao teo atratrany ray izy no nanaiky hiala teo atratrany ray fa nidina ty amitsika izay ny mahazanaka azy tompoko fa tsy hoe ambanimbany noho ny ray izy fa tao amin'ny ray izy no niala tao ka nanatona atsika izay ny mahazanaka azy fa tsy hoe nateraka ohatrany olombelona Jauna 14:8-9 Jauna 14:8-9 ino tsara Jauna 14:8-9 ho Filipo taminy tompoko aseho anay ny ray dia ampy ho anay izay ho Jesosy taminy izay ely zay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va ao ry Filipo izay nahitay dia nahita ny ray ko nahoana no anaovanao hoe aseho anay ny ray izay ely zay nitoerako teto aminao ry Filipo de tsy fantatrao ve aho Luka farany toko voalohany andeny fadimy amby telopolo Luka 1:35 Luka 1:35 anaran'i Jesosy ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe ny fanahy masina no tonga ao aminao ary isy heriny avo indrindra hanaliko anao koa ny masina izay hateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra reo de ampy anazavantsika ny amin'ny trinité fa raha mehezako ny zavatra rehetrarehetra de zao hoe raha vao tsy trinité Andriamanitra dia lasa sampy zay zany ny formule farany conclusion raha tsy trinité Andriamanitra dia mitovy amin'ireo andriamanitra hafa rehetrarehetra izy lasa sampy satria nahoana ny trinité otsika de mietsika ny trinité otsika de misy fifandraisana ny trinité otsika de mifaniraka ny ray maniraka zanaka ny zanaka ny ray maniraka zanaka ny zanaka sy ny ray maniraka fanahy masina ny fanahy masina mitona ny olona ao am Jesosy
miady mifona ho antsika eo akavanany ray dia ny ray mamela elikotsika noho ny zanaka zareo tsara le relation ny ray maneraka ny zanaka ny ray sy ny zanaka maneraka ny fanahy masina ny fanahy masina mitaona atsika eo amin'ny potsiny azy fijaliana ary jesosy mampiavana atsika amin'ny ray zay le izy zay le danse trinitaire ray zanaka ny fanahy masina ka raha vao tsy trinité Andriamanitra dia lasa sampy donc tsy option misy hoe fotom-pampianarana fotsiny trinité fa tsy de grave na inona na tsy inona raha vao zay de lasa manompo sampy ianao raha vao tsy mino an'Andriamanitra miray telo ianao dia lasa sampy ilay Andriamanitra na de mivavaka am'i Jesosy ary ianao fa tsy ekenao ny maha miray telo azy dia lasa sampy ilay Jesosinao satria lasa statika le Jesosinao lasa tsy mihetsika le Jesosinao lasa tsy misy relation le Jesosinao fa le Jesosy fantatro aloha c'est un Jésus en relation dia za koa ao anatin'izay fandehanako zay de zao en devenir foana mandroso foana zay le hoe arakaraky ny arahako aminy no halalako azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka sika papa Adonay Yeshua fanahy masino sarotra ny manazava ny aminao kanefa ianao zay tompony ny famaizy azy ianao no aoko anazavana anatin'ny fon'ny olona hoe iza marina ianao misaotra anao fa mbola miteny ianao mandraka ankehitriny misaotra anao fa manaiky ianao hiresaka aminay na dia olombelona mpanota ary zay de ao amin'ny tokotany-pahalalànay eo amin'ny fari-pahalalànay mety kely be kely tsy bitsika kanefa ampy hanambaranao tena aminay de ianao no anazava ansain'ny olona misaotra Jesosy eo voninahitra ho anao rery any zay anao hatramin'ny taloha indrindra ho anao mandrakizay amen samia tain'Andriamanitra tompoko